avec C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Manomboka amin'ny 10:20 hatramin'ny 20 no anananay manana fitaovana maro ihany koa ny Agri Plus afaka ampiarahana azy arakaraka ny asa izay atao. Karazany telo briquet nitro misy vato, nitro plus, nitro LED, tic tac. Nitro mora sy raitra. Mety amina manolotra ho anao ny vaovao. Salama tompoko, tonga soe tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy, tena mateza, voanja fiafy. Manolotra anao ny vaovao. Maro ireo mpanao politika tsy manana foto-kevitra hijoroana mazava ka mampahazo vahana ny fivadibadiana palitao. Ny fivadibadiana loko politika izay namotika ny firenena ka tokony ho mailo ny filoham-panjakana amin'ireo depute milaza ho manohana ny fitondrana. Maro ny tombony azo amin'ny fanafara ny fanjakana solika amin'ny vantana ho ny mpamakafaka karaha-teo-karena. Fotoana izao hanokafana ny adevitra amin'ny tokony hiverena ny fanjakana amin'ny tantana 100 isan-jato ny sehatry ny solika ihany koa toy ny tamin'ny andro ny Zorima. Mifanipaka amin'ny politika anarinana ny teo-karena ny fampiakarana ny tahanjana-bola fototra ho 2.5 isan-jato napetraka amin'ny banky foibe fanapahan-kevitra izay tsy vahaolana amin'ny fifehezana ny vidim-piainana ho ny mpahay teo-karena. Renim-pianakaviana iray no nahavita namono zanany vokatry ny fifaneraserana tamina Pimaso tao amin'ny distrika amin'ny Faratsio. Olona telo no nahiditra amponja hatreto taorian'ny fanadihadiana lalina. Anivelany mbola mitony fipoahany volcan Etna any Italia izay nanomboka ny 9 Aogositra. Mikorotana ny fifamoivozana anabakabaka vokatrio ary maro ny sidina voaterina ato. Ny any Sipriandrio. Fotoana ny fampalalamba vaotsika eto amin'ny fitalavitra kolo atenina ny arahaba tomy kilasy tongovavy manasa no avy hatrany anaraka ny antsiprian'izay hoentsika manokatra ny fiarahana amin'ity ala ity tsy manana foto-kevitra hijoroana mazava ny ankamaroany ny mpanao politika eto amintsika ka mampahazo vahana ny fivadibadiana palitao ity fivadibadiana loko politika ity izay isan'ny namotika ny firenena ka tokony ho mailo ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika eo anatrehan'ireo solombavam-bahoaka milaza ho manohana ny fitondrana fanavaozana amin'izao fotoana izao. Malaza mivadibadiana palitao ny ankamaroan'ny mpanao politika izay efa tsy zatra mitaingina soavaly-maty eto amin'ity Madagasikara ity. Fantatry ny rehetra zany ary tsy menatra ihany koa ireo mpanao politika. Nanao kravaty manga no ny tombontsoa manokana, novaina ho volomboasary ary izao lokony fanavaozana indray fa ny seza sy ny tombontsoa no lehibe indrindra. Tsy voatao tao anatin'ny folo taona farany ihany koa io tranga io fa efa nanomboka hatrany amin'ny repoblika voalohany. Noporofon'ny tantara ny tranga teto amin'ny firenena fa tompon-daka amin'izay fiovana loko politika sy famadihana palitao izay. Ny sasany amin'ireo mpanao politika tsy manana azon-damosina sy tsy voavolavola tanatina antoko politika fa lasa mpanao politika tampoka. Efa lasa tandravadikoditra eo amin'ny fanaovana politika malagasy ny fiovana loko politika isaky ny vanim-potoana. Tsy foto-kevitra intsony no mibaiko ny fanaovana politika fa ny tombontsoa manokana ny filohan'ny antoko na ireo mpikambana sasany ao anatin'ny antoko sy ny tahotry ny arany fanenjehan'ny fitsarana no ny eloka vita tany aloha. Manampitrotraka izany ihany koa ny lalàna momba ny fifidianana, mamela ireo tsy ao anatin'ny antoko politika hirotsaka amin'ny fifidianana rehetra misy. Tsy manana foto-kevitra politika fa izay manolotra betsaka sy izay matazona azy eo amin'ny sezany no tompony sy lalainy amin'ny fomba rehetra mandra-piletiky ny sambo ka hifindrany indray amin'ny sambo vaovao. Nanamarika ny pastora Richard Andriamanjato fon'izy filohan'ny anteny meram-pirenena ny taona 3.790 fa géométrie variable ny politika eto Madagasikara indrindra ny hery eny anivon'ny anteny meram-pirenena eny miovaova isaky ny zava-misy sy ny zava-mitranga ny fivandanjan-kery géométrie de circonstance. Ankehitriny hita mazava ny tsy mbola fananan'ireo olom-boafidy sy mpanao politika sasany fototra mazava sy azon-damosina politika. Fitondrana notoerin'izy ireo tamin'ny taona 2022 olona notoerin'izy ireo tamin'ny oktobra 2022
nolazaina fa mpanakorotana fa valom-pirenena no izao tsy amperintaona akory dia iny fa osana manamasina azy indray ary milaza tononambaran'izy ireo taloha fa izao vao androso i Madagasikara misy saotra ny filoha. Gaga ihany ny olom-pirenena hoe inona ary ny tena tian'izy ireo atao nefa tsy mahagaga ihany koa raha vao maheno ny anarany ny mpanara-baovao. Ny andreo mpanao politika mbola manana fahefana ankehitriny nolovaina tamin'ny mpitondra teo aloha mazava ny azy ireo ny baiko-pitolomana sitrany ay amin'ireo tombotsoa manokana miaro ny rambo tsy ho tapaka fa ihany koa tahotry ny tsy ho lany intsony amin'ny fifidianana manaraka izay efa adio sy angarahara ka leo aloha atao izay hijanonana eo amin'ny toerana ela indrindra. Ny amiko aloha zany raha hoe mpanao politika mamadika palitao dia resaka tombotsony azy fa tsy le tena fitiavan-tanindrazana na hoe fampandrosoana na ohatra zany. Ohatra za zao manana toko politika dia za manana vinako. Zao ny ampandrosoko anty Madagasikarako ty ohatra na zao ny tondrako azy dia tsy tokony miova satria iny ny anahy iny. Azonao fa matoa miova dia efa zavatra hafa tombotsoa hafa indray zay. Tsy manana foto-kevitra ijoroana amin'ny fanaovana politika ireo mpanao politika mpamadika palitao ireo ho hatrany ny fanio-kevitry ny tanora mpandalina politika. Dia eo amin'izay rehefa tafiditra ao dia raha karaha ohatry ny hoe manao dômy zany mila zany zareo an'ilay izy le manao dômy hoe ahoana zany hoe ohatra hoe ty aloha zany zao no mandeha pasohana kely ty zany zao mandeha dia akany daholo dia eo konkoa akoatra le tsy fananana principe eo ihany koa indrindra ny resaka hoe fatahorana carrière politique satria mazana zany rehefa hoe carrière politique zany rehefa hoe ananany rehefa hoe itsy zany zao ny eritreretiny tena hoe mandeha io misy financement ty any ty io ny mety azaona sezanirina dia io ny andehanana. Isan'ny namotika ny firenena ireo mpanao politika namadika palitao ireo mila famola vilana ao anatina antoko politika manana foto-kevitra sy manana vina mazava amin'ny fampandrosoana ny firenena raha tiana nisy iny ny fampandrosoana. Amin'izao vanim-potoana misy antsika izao mahery ny 200 nisan'ireo antoko politika raha ny taremarika navoaka ny ministera ny atitany farany. Azo raisina amin'ny ratsan-tanana ihany anefa amin'izy ireo no manana olom-boafidy sy manana vinam-pampandrosoana ny firenena fa ny ankamaroany be tsy androfana fotsiny. Ny an'ny sasany aza ny fianakaviany ny ankohonany ihany no mpikambana ao anatin'ny antoko politika. Tsy afaka mijery fotsiny zava-misy ny fanjakana rehefa misy loza mitatao amin'ny tombotsoam-pirenena indrindra misehatra stratejika toy ny angovo ny mpamakafaka ara-toekarena. Tombotsoa maro no tokony ho azo ny Madagasikara amin'izany fa mety hiteraka vokatra ratsy ihany koa raha tsy misy fahaizana mitantana ao anatin'izay. Misokatra ny ady hevitra ankehitriny ny amin'ny tokony hiverena ny fanjakana mitantana 100 isan-jato sehatry ny solika toy ny tamin'ny fotoana nisiny Solima teto Madagasikara. Manamafy tsikelikely ny fiverenany amin'ny fanjakana amin'ny fifehezana ny sehatry ny solika sy ny fanafarana izany ny lalàna vaovao enina amby 24 tsipika aotraotra enina vao nilanina tamin'ity fitondrana fanavazana ity. Afaka miditra ny sehatra mivantana izy amin'ny 2 mpanafarana solika. Voalohany nampiarina izany ny fanomezana réquisition ny jirama anafatra mivantana ny solika ilaina. Betsaka ny tombotsoa tokony ho azy ny Madagasikara amin'ny fandraisany fanjakana anjara amin'ny fanafarana sy fitantanana ny solika tahaka izao indrindra raha voafehy sy mangarahara ny fitantanana. Anisan'ny tombotsoa lehibe ny fahafahana manampy amin'ny fifehezana sy fanamafisana amin'ny vidy solika ka hampihenana ny fiantraika mivantana amin'ny vidim-piainana sy ny fari-piainana ny malagasy hoy ny mpamakafaka toekarena. Na izany mety hiteraka olana lehibe ihany koa raha miverina ny fitantanana tsy mahomby raha tsy voalamina ny famatsiana sy ny vizarana solika. Mety hisy fahatapahany famatsiana solika ny amin'ireo tompim-pivarotana solika. Mety hitarika amin'ny krizy ara-solika ary hipoirany tsena mainty na ny marché noir izany raha fanazavana trany. Ny vahaolana maritra indrindra nefa dia ny fampitomboana ny fahafahany Madagasikara mamokatra solika eto an-toerana. Tokony hoe ny olona mitantana azy io zany tena tokony hoe mahay ary tena olona hoe honnête fa zay foana mantsy ny akamaroany zavatra mitranga eto Madagasikara raha vao hoe entreprise publique dia matetika akamakama no asaina mitantana anazy tsy voatery olona tena mahay avy eo ndray koa fanjakana ilay mpana maka an'ilay vola le orinasa ilay nanaovana politika dia lasa simba le orinasa. Zavatra tokony natao alohany tokony hoe manao an'ny zavatra ohatran'izao tokony efa manana ny
navire de transport manokana amin'ny fanjakana, manana ny stockage manokana amin'ny fanjakana, ary manana ny réseau de distribution manokana amin'ny fanjakana, amin'izay tsy miperturbe an'le zavatra efa ataony privé. Avy eo koa le concurrence ny ataon'izay azo atao tsara mihitsy ny mampidina ny prix automatique amin'ny prix an'ny carburant izy raha ohatra amin'ny fanjakana ka mahavita hoe mivarotra an'le izy mora kokoa automatiquement midina ny any. Io zany mila jerena tsara mba tsy animba an'le tsena. Dingana voalohany rosony amin'ny fizakany teny eo amin'ny lafiny angovo ny fanapahan-kevitry ny fanjakana iny raha ny fanazavana hatrany. Efa samy mahafantatsika hoe lafilafo ny vidianany jirama solika amin'ireo le pétrolier reo. Ka anisan'izay zany ny ezaka io ny anaovana voalohany hoe ampiena aloha ny vidiny gazoil ampiasain'ny jirama dia miditra anatiny ihany koa le hoe dingana voalohany tia irsona amin'le fizakantena ny fanjakana malagasy na souveraineté énergétique amin'ny lafiny angovo zavatra anankiray eo. Olana efa hita matetika eo amin'ny fitantanana eto Madagasikara ny tsy fahaza mitantana ny fanaovany izay mpitondra mpimamba ny volany orinasa-mpanjakana ny tsy fahampiny mangarahary ary ny fitsabany politika amin'ny fitantanana orinasa izay tokony alana amin'izao fanavaozana izao. Zava-dehibe andrasany maro amin'izao fahatongavany solika farany fitondrana izao ho an'ny orinasa jirama ny fanaramaso ny fitanterana sy ny fitsinjarana ity solika iarovana ny mety ho halatra na fanodikodonana toy ny nitranga tamin'ny fitondrana teo aloha ity hoy kosa ny mpanao politika. Zava-dehibe le fanapahan-kevina fitondram-panjakana fa mila mailo koa tsika amilay fampiasana an'ilay solika satria ny zavatra nisy koa hatramin'izay dia ny akamaroan'ny solika tokony ampiasain'ny orinasa jirama dia voahodikodina foana zany hoe misy minima hodikodina an'izy mba ho amin'ny tombotsoany manokana. Izay zavatra koa zany tsara le fanafanana solika fa misy mesure d'accompagnement koa zany mila raisina amin'ny fanarahamaso akaika ny fampiasana andreolay solika ny orinasa jirama reo. Raha iverenana niteraka vesatra teo amin'ny kitapom-bolam-panjakana ny fandoavan'ny fanjakana ny Pacifique pétrolier nandritra ny taona maro. Nanantsoratra ny fanafarana ny vidin'entana izy any amin'ny tsena iraisam-pirenena noho ny lanjam-bola malagasy tsy maro toerana. Noferan'ny fanjakana tsy hetsika ny vidin'ny solika. Nalohan'ny fanjakana ny elanelana misy eo amin'ny vidin'entana sy ny vidiny ivarotana azy. Io ilay antsoina hoe Pacifique pétrolier. Niteraka eta mavesatra teo amin'ny kitapom-bolam-panjakana ny fandoavany vola io. Ny taona 2024 izay nahatratratra ny amin'ny 3.7 miliara ariary ny Pacifique pétrolier. Izany hoe nitrosa tokony alohan'ny fanjakana amin'ny kompania solika. Nanomboka ny taona 7.7 tamin'ny fitondran'ny amiral Didier Ratsiraka no ny alan'ny fanjakana tsikelikely tamin'ny fitantanana ny solika teto Madagasikara. Ny didim-panjakana laharana 7.5 no mametraka ny fitsinjarana ny orinasa-panjakana Solima, orinasa maromaro ka ny varotana petrabola tao anatiny. Vita tanteraka ny fivarotana ary niala tamin'ny fitantanana ny solika teto Madagasikara ny fanjakana tamin'ny taona 2014 nandritra ny fitondrana Ravalomanana. Ho an'ny mpamaka fakara toe-karena sy tokony hijanona amin'ny fanafarana fotsiny politika momba ny solika eto Madagasikara fa tokony sy paikady maritra ihany koa mifanindran-dalana amin'izany ny mikendry ny famokarana eto an-toerana sy ny fiarovana ny fahaleovantena ny firenena amin'ny sehatra ny angovo raha ny fanehoan-kevitra hatrany. Eo anatrihan'ny fanehoan-kevitra samihafa nateraka ity fanafarany fanjakana solika amin'ny vantana ity. Nisan'ny fandaminana iantohana ny fitohizany famatsiana sy ny fitsinjarana solika eto amin'ny firenena ka tsy tokony hisy atahorana hono teo anivony ny ofisy malagasy des hydrocarbures. Tsy tokony hisy arak'izany ny olana araka ny ahiahiny groupement pétrolier de Madagascar na GPM raha ny fanazavana hatrany. Nanala ny ahiahiny groupement pétrolier de Madagascar momba ny mety ho fikorotana ny famatsiana solika na avy eo anivony OMH. Efa nisy ny fandaminana napetraka izy ireo tsy tokony hanohitohina ny fitsinjarana solika eto amin'ny firenena hoy ny tale général ny OMH. Raha mikasika ny famatsiana solika manokana dia tsara tsahivina fa tamin'ny farany volana jolay teo no nisy sambo afiny prestige no mitondra vokatra anankitelo dia ny gasoil, ny lasantsy ary ny solika fandrehatra izay tonga teto Tomasina amatsiana ny firenena ary everina fa ho tonga ihany koa ny sambo manaraka fa 13 ny volana aogositra. Io sambo moa zany dia afahantsika misitraka ny super carburant sy ny solika fandrehatra. Ka raha voarotsaka ireo vokatra ireo zany
dia tonga dia taterina miakatra mamatsy ny tsena ary everina fa izany fandaminana izany dia tsy tokony anotoina ny fitsinjarana solika eto amin'ny firenena. Marihana zany fa misy fandaminana apetraka ary mizotra somatsara ny famatsiana solika manerana ny nosy. Ny gadona omaly tao amin'ny serana tsavony eto Masina ny samby nitondra gazoaly milanja 17 tapitrisa litatra nafara ny fitondram-panjakana ho an'ny Jirama. Hoentina matsina ireo tompam-pamokarana herinaratra ny Jirama mandritra ny enim-bolana manerana ny nosy araka ny efa narahintsika teto amin'ny fampalalama avao. Toizantsika amin'izay vaovao ny toe-karena izay hatrany tsy mifanaraka amin'ny politika mpanjakana amin'ny fanarenana ary toe-karena ny fampiakarana ny tanjana-bola fototra nanto direkteur Oromby 15,900 izay napetraky ny banky foibe Madagasikara amin'izao fotoana izao vony toe-karena. Jivaolana amin'ny fifehezana ny vidim-piainana ihany koa ty fampiakarana ny direkteur ity fa ny fampitomboana ny famokarana no tokony sy masona. Riny afitiavany. Niakatra valfaingo enina isanjato ny tahan'ny fiakaran'ny vidim-piainana hatramin'ny volana Jona teo na ny atsara fito isanjato aza ny ariary raha mitaha amin'ny dolara raha toka sivy isanjato raha oharina amin'ny euro. Ny tarehimarika io no isan'ny nahatonga ny banky foibe ny Madagasikara ampiakatra ny tahanjana-bola fototra alainy amin'ny banky mindram-bola ao aminy na ny taux directeur Oromby 15,900 nanomboka ny 5 aogositra lasa teo hifehezana ny fiakaran'ny vidim-piainana. Nanambara nefa ny pahay toe-karena fa mifanipaka amin'ny politika mpanjakana napetraky ny gouvernemanta momba ny fanarenana ara-toe-karena imason'ny ministeran'ny toe-karena sy ny fitantanam-bola amin'izao fotoana izao ny fampiakarana ny taux directeur napetraky ny banky foibe ny Madagasikara ity hoy ny fanehoan-kevitry ny pahay toe-karena Zo Andria Tsitoaina. Tsy miankina amin'ny fahabetsahan'ny vola mivezivezy eo amin'ny toe-karena no mampiakatra ny vidim-piainana fa noho ny fiakaran'ny vidin'ireo entana afarana avy any ivelany sy tsy fampiny ny famokarana eto antoerana. Aiza no metimety kokoa amin'ilay toe-karena afaka nanao politique monétaire any amin'ny resaka domaine hafa zao le banque centrale tsy any amin'ny fampiakarana to fa ohatra hoe any amin'ny fampitomboana ny resaka réserve de change zao ohatra na ny fampiasana ny or monétaire ny volamena zany afaka natao anatsarana le ampidinana le inflation eto amintsika ny tena izy ny fampiakarana taux directeur mampidina ny inflation foana izy ara-théorie fa ny eto amintsika izy tsy zay vao maika rio anenan'le famokarana satria ny tsika efa sarotra ny mahazo famatsim-bola amina banky dia mbola hiakatra koa le taux d'intérêt nefa ny famokarana no hitako hoe vahaolana anankiray amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana eto amintsika. Raha iverenana fanapahan-kevitra noraisina tao aorian'ny fivoriana nataon'ny komity misahana ny politika ara-bola ity fampiakarana ny taux directeur Oromby 15,900 ity. Akoatra ny hifehezana ny vidim-piainana isan'ny tanjona ao anatin'izany ny fampidinana tsikelikely ny tahan'ny fiakaran'ny vidim-piainana ho 500 amin'ny antonina. Na eo aza izao fampiakarana ny tahanjana bola fototra izao tsy maintsy izy hifampitsinjovana eo amin'ny banky foibe sy ny banky primaire ary ny mpindram-bola hoy ny governorany ny banky foibe ny Madagasikara. Matetika fotsiny zavatra hita dia investissement c'est crédit à long terme na moyen terme dia eo no matetika ny banky no mampiena ny taux d'intérêt mba tsy hahasepotra ny orinasa. Zao zavatra ataontsika saina tsy manana intérêt mihitsy ny banky foibe sy ny banky primaire hoe ho sepotra ny entreprise anankiray amin'ny findramam-bola izay ataony. Ny findramam-bola zany dia tokony anarina sy ampitombo ny fiavikarena ny orinasa iray. Vinavinaina atratratra ny amin'ny 1,100 hatramin'ny faran'ny taona 2024 ny tahan'ny fiakaran'ny vidim-piainana hoy ny banky foibe ny Madagasikara. Tsy vahaolana amin'ny fifehezana ny vidim-piainana ny fampiakarana ny taux directeur Oromby 15,900 fa tokony tazoma Oromby 1,100 teo aloha ihany ho iatrany ny fanazavany ny pahay toe-karena. Andrasana araka izany ny fivoaran'ny fanapahan-kevitra ho raisina eo anatrehany ity ady-hevitra momba ny fampiakarana ny tahanjana-bola fototra izay mahabe resaka sy hitondrany ny pahay toe-karena ny fomba fijeriny ity.
mitaky ny androany ireo mpitsara tratra manao fandikan-dalàna toy ny kolokolo ny alliance oxen tsy maty manota izay ivondronan'ireo firaisamonim-pirenena miisa 10 nanao fanambarana androany. Ilaina hoy vovonana ny fanavaozana ny sata amin'ny fiham-pitsara ka ampidiran'izany ao anaty lalàna ihany koa. Mbola mamela malalaka ny mpitsara sy miaro ny mpitsara ny lalàna sy ny sata misy amin'izao fotoana izao ka anton'izay fangatan'izay Kabaindoa. Namoaka fanambarana ny Alliance Ent na ny OK izay ny tsy maty manota manoloana ny fanavaozana ny sata amin'ny fehiny mpitsara araka ny lalàna vaovao navoaka tamin'ny 9 Jolay 2024 teo. Nilaza ny Ent fa tokony ho laharam-pamehana ny fiarovana ny fahaleovantenan'ny fitsarana sy ny fanamafisana ny ady amin'ny kolokolo. Ilaina arak'izany ny fisorohana mialoha ny mety ho fitsabahana amin'ny asan'ny fitsarana. Mila hamafisana ihany koa ny rafitra fanaraha-maso raha ity fanambarana ity. Ny fanovana ny andininy momba ny fanendrena ireo mpitsara amin'ny andraiky ny saniny anisany tokony hojirena raha ny fanazavana hatrany. Maneho ny ahiahiny ihany koa ny Ent manoloana ny mety ho fiantraikany ady amin'ny kolokolo ka nilazany fa ilaina ny fanamafisana ny rafitra sy ny fitsipika hiadina amin'izany eo anivo ny fitsarana malagasy. Raha fehezina tokony hiverenana mihitsy ny fandrafetana io lalàna mifehy ny sata ny mpitsara io araka ny fanambarana. Mazava be fa nanana fomba fijery ny ACC izay fahefanafeno ananany tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana izay no ndresana. Izay ny sosokevitra ny oentin'ny alliance hoe miantso ny mpanao lalàna satria rehefa tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ny lalàna iray dia mazava be fa tokony hisy nouvelle délibération na nouvelle rédaction an'ilay lalàna izany. Miantso izahay ny mpanao lalàna miapiditra an'ilay sosokevitra sorato ao anatin'io lalàna io fa ny magistrat anankiray izay condamné amina kolikoly dia tokony misaisir obligatoire ny CSM ilay jugement izay avoaka ny fitsarana mahefan'izany ady amin'ny kolikoly zany. Mazava ny tenen'ny lalam-panorenana ny CSM no manana fahefana feno amin'ny magistrat. Tsy mifanohatra amin'ny lalam-panorenana raha moka lalàna isika manery ny CSM mandroaka ny magistrany izay tratra amina raharaha kolikoly. Notsindriny Ent fa ny fahaleovantenan'ny fitsarana sy ny fanajana ny lalàna no antoky ny fitondrana tsara tantana. Noho izany, miantso ny tompony andraikitra sy ny olom-pirenena ny Alliance Ent hijery akaiky ireo fanovana ary hanamafy ny fandraisana andraikitra hirovana ny fitsarana sy ny ady amin'ny kolikoly ho tombontsoany ny firenena. Sehatry ny fitrandrahana vetivety tsy nanaja ny bokina andraikitra amin'ny fanatanterahana foto-drafitrasa amin'ny fokotany manodidina azy ny orinasa vahiny ampitrandraka vato ao Miankotsorano Ambatomirahavavy. Manoloana io nanao hetsika ireo mponina mitaky ny andraisana fepetra amin'ny orinasa io sy hanereny ny fanjakana azy hanaja ny fifandrahana ao anatin'izay. Onona saina sy mirana ery manjaka. Nanao hetsika androany ireo mponina teto amin'ny fokotany Miankotsorano, commune Ambatomirahavavy, distrikta Anarivonimamo. Antony tsy manaja ny bokina andraikitra ny fanarahana ny orinasa vahiny mitrandraka vato. Misy fampanantenana foana hatramin'izay anatanteraka nefa tsy hita izay fanatanterahana lehitika. Malahelo ny foton'olona dia mahatonga amin'izao hetsy-bahoaka io. Efa betsaka ny ezaka nataonay fokotany mba hitakinay any tamberina andraikitra izay efa fanarahana ao anaty bokina andraikitra fa dia mbola tsy nisy tanteraka aloha teto hatramin'izay hoaninay fokotany eto amin'ny Miankotsorano dia tena mbola tsy nisy ao anatin'ny fifanarahana tompoko hoe ny point noir rehetrarehetra aloha dia tsy maintsy andraikitry ny zareo manatanteraka azy naroviana zany amin'ny fotoana hivezivezena. Lagasy fitaka satria isaky ny miolona dia mangataka ray volana, roa volana na telo volana izy nefa tapitra izay tsy hita izay zavatra nataony. Amin'ny fanarahana natao amin'ilay tany efa oviana eny taona izy zao no teto andoa an'ilay hoe fanotarana ny jiro teto Miankotsorano nefa tsy nandoa izy natany ariary. Mba ilay varatra rehetra ity tany tsy etsa daholo
totony atsangy izy zao inona ny nataony tanymboly rehetrarehetra matiny raha ny atsangava ty inona ny nataony zavatra rehetrarehetra dia tsy misy zavatra vita. Na ato aloha ny orinasa mahalona ty olany ity hoy ny fanapa-kevitry ny commune. Nisy ny fifanarahana zay minisy teo aloha zany zay tsy mifanarahana zay tsy lekeny reto vahoaky reto. Rehefa tsy lekeny reto vahoaky reto dia nisy indray ny fifanantonana. Rehefa nisy fifanantonana dia nisy ihany indray ny tsy fifanantonana tao anatin'izay. Fa kosa rehefa ndrisy tateo aoriana zany dia nanao fanapahan-kevitra zany ny commune fa ato aloha rehefa niaraka natsoina tany Amerika dia ato aloha lay orinasa tsy afaka mitrandraka intsony izy. Araka ny efa mifanarahana farany zany dia hoe tsy maintsy hisy lay fanamboarana zay efa mifanarahana. Tsy manaiky ny asan'ity orinasa ity intsony ireo vahoaka raha tsy tanteraka ireo voarakitra ao anatin'ny bokin'andraikitra hoy ny tompon'andraikitra eo anivon'ny fokontany Miankotsorano Ambatomirahavavy. Neken'ny fitsarana avy momba lalam-pandrinana ny Amindrana avy hatrany ireo tany lasan'ny vahiny nandritra amin'ny fanjanahantany ho an'ny fanjakana malagasy amin'izao fotoana izao. Hanomboka ny hetsika fizarana titre faobe ho an'ireo tany ireo ho an'ny vahoaka nanajary azy fa miandry ny fankatoavana avy amin'ny filoham-panjakana sisa hoy ny minisitry ny fanajariana ny tany sy ny raharatany. Gabailo. Nankatoavy ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ho mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ny lalàna laharana fa 7 izay mamaritra ny famindrana ho amin'ny fanjakana malagasy ireo tany voasoratra tamin'ny anaran'ny vahiny nandritra ny vanim-potoana ny fanjanahantany na ireny antsoina terrain coloniaux ireny manodidina ny 2.5 kaditra amin'ny 2 tapitrisa hektara eo ny fitambaran'ny tanin'ny colon na tanin'ny voanjo manirana ny nosy. Izy ireo izay saika voasokajy ho tsara amin'ny lafin'ny fambolena avokoa, tombanana hanampy any Madagasikara amin'ny fampiakarana ny tahan'ny famokarana sy ny fanaingana ny toekarena ato anatiny ny famerenana ireo tany ireo ho an'ny tantsaha. Fanapahan-kevitra izay navoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny 3 aogositra 2024 teo, taorian'ny fangatahana fanamarinana nataon'ny filohan'ny fanavaozana ka mametraka rafitra mazava amin'ny famerenana ireo titre foncier ao anatin'ny fananany fanjakana. Tafiditra ao anatin'ny famaranana dingany décolonisation foncière ity lalàna ity araka ny fanazavana HCC kendrena amin'izany ny hamerenana amin'ny laoniny ny zon'ny fanjakana amin'ny fananantany hanamafisana ny fitantanana mirindra ny fananam-panjakana ary ihany koa iantohana ny fifehezana ireo tany heverina ho stratégique eo amin'ny lafin'ny toekarena sy ny fiandriana amin'ny pirenena. Nambaran'ny HCC fa manaja ireo fitsipika napetraka ny lalam-panorenana momba ny fananana sy ny fiandriana amin'ny pirenena ny votoatiny ity lalàna ity. Namafy ny ministry ny fanajariana ny tany sy ny rahan-tany fa raha ny tokony ho izy dia miverina amin'ny malagasy tompony avy hatrany ireo tany ireo rehefa tapitry ny fanjanahantany fa natao ho ara-dalàna ny famerenana izany homena an'ireo vahoaka izay nanajary azy ny tany ka hozaraina amin'ny alalan'ny hetsika fizarana titre faobe na ny ODOC opération domaniale concertée raha ny fanazavana. Midika zany fa rehefa mivoaka io dia zay nanajary ny tany no isitraka azy fa eto kosa tsy hoekena zay misy nandeha nanoronoro nanaratra taty afara. Aleo zay tompo tany zay efa nanajary ny tany aloha no hojerena voalohany. Ary koa efa nisy notina voakako efa taloha sao de misy colon miazakazaka hamaritro na misy colon miazakazaka hanoratra azy amin'olona zay tsy fantatra fa efa fermé efa tsy misy azo ekena intsony fa rehefa tanina colon dia tsy manana nationalité malagasy ianao dia efa verina amin'ny eta malagasy ny tany. Raha ny fanazavana hatrany tsy tafiditra ao anatin'ity famindrana ity ireo tany animasivoho sy ny solitena diplomatika vahiny sy ireo efa nafindra tamin'ny olo-pirenenina malagasy talohany 4 Jona 1709 ary ireo misoratra amin'ny vahiny izay efa nahazo ny zo-pirenenina malagasy sy nanara-dalàna ny atota taratasy teo anivon'ny sampandraharaha ny fananantany. Ho an'ny HCC ireo fepetra ireo dia manome antoka ara-dalàna amin'ny fampiarana ny fanavaozana sady miaro ny zony tsirairay no manamafy ihany koa ny fahafahan'ny fanjakana mitantana ny fananana amin'ny fomba mazava sy mahomby. Andrasana araka izany ny fankatoavana na ny promulgation ataon'ny filohan'ny fanavaozan'ny Repoblikan'i Madagasikara amin'ity lalàna ity sy ivoahany amin'ny gazety mpanjakana ka
hampanan-kery sy hampiarana azy eto amin'ny tany sy ny firenena. Iverenantsika vetivety ny raharam-pirenena sy ny vaovao ny politika. Lalam-pandrenana manome fahefana marina mpitondra any amin'ireo faritra 420 no tokony hifantohany adefitra amin'izao fotoana hitakinany fanovan-dravitra izao. Mila mitsambadika ny fomba fandraisana fanapahan-kevitra ho ireo mpanao politika raha tiana ny anafanganana ny fampandrosoana isa-paritra ka isany tsy maintsy alavirina ny fanjakana foibe masy mandidy amin'ny fanapahana rehetra eto amin'ny firenena. Doaratsika ny fanampanazavana. Ka aminay manokana dia diso fipetraka ny adevitra izay misy ankehitriny izay mampisafidy ny état unitaire sy état fédéraly fotsiny ihany. Aminay dia ny mifanatona ny tokony atao ary mifampiresaka. Mila manolotra lalam-panorenana iray manome fahefana marina ny mpitondra any amin'ny faritra 420 isika. Fa tsy tokony ny mpitondra amin'ny fanjakana foibe intsony no anome fahefana ny mpitondra amin'ny faritra. Ka ireo fahefana omena ny faritra dia iarana tapahina dia soratana anaty lalam-panorenana vaovao ny fanjakana malagasy amizay tsy afaka esorina ny mpitondra amin'ny fanjakana foibe intsony. Izany hoe mila lalam-panorenana iray manimaritra ny fahefan'ny mpitondra aty amin'ny faritra fa tsy ny mpitondra amin'ny fanjakana foibe intsony no mizara ny fahefana mankaty amin'ny faritra fa ilay voalaza eo amin'ny lalam-panorenana mihitsy no mamaritra ny anjaran-draikitra sy ny fahefan'ny tsirairay. Tonga ato anatin'ny fotoana ny doka vetivetsika mbola ho resahany eo rehefa avy eo ny renim-pianakaviany iray nahavita namono ny zanany vokatry ny fifaneraserana tamina mpimasy tany amin'ny distrika amin'ny Faratsio. Eo ihany koa ny mikasika ny fanilikiliana samihafa mianjady an'ireo olona manoratra sy mampiasa ny tanany ankavia ao anatin'ny fankalazana ny andro natokana ho azy ireo sika androany. Ao anatin'ny tapany faharoa ny fampalalamba-baovao no anarana ny Antsiprianjay. La rentrée sans U, c'est comme des vacances au bord de la piscine, sans pouvoir plonger dedans. Heureusement, elle a tout précommandé sur super-u.mg. Préparez tranquillement la rentrée depuis votre transat. Précommandez les fournitures en quelques clics parmi plus de 1000 articles disponibles sur super-u.mg. Mais on vous donne aussi rendez-vous en magasin pour profiter d'un large choix de produits pour une rentrée bien préparée. Nos équipes préparent tout pour vous avec soin au prix le plus juste. Et en plus, jusqu'au 13 septembre, à partir de 10 articles achetés, vous participez à la tombola pour gagner 1 an de frais de scolarité jusqu'à 800 000 arrières de la part de U, Yoplait et Sodim. C'est ça, une Fabtins. U. Commerçant autrement. Ftopiala sasatra feno fifaliana miaraka amin'ny Canal Plus. Hatram'iraika amin'ny 30 aogositra, 30 andro amin'ny chaîne rehetra no azonao rehefa manao réabonnement amin'ny alalan'ny mobile money. Ankafizy ireo fandaharana mampirenika anakavy. Pardon, vous pourriez arrêter s'il vous plaît. Je peux vous déposer? Tsy misaraka izany. Se passe mal. Il est à moitié humain, à moitié saucisse. T'es prêt à l'action? Aza tara azy, aloha avy amin'ny alalan'ny mobile money indray abonnement anao, fa 30 andro amin'ny chaîne rehetra ny no azy hoe. Retrouve dans tes magasins habituels les crayons de couleur et les feutres Big Kids, les ardoises et marqueurs Velleda, les correcteurs Tipex, les crayons Écolution et les stylos Bic Cristal. Vive la rentrée avec Bic! Fa maninona ary ny olona rehetra mivoaka vato aminareo ny fotsy be daholo ny nifiny? Ny tsiambaratelo dia ny Sanidon. Ilay dentifrice manafotsy sy mampangirana ny nify. Andramo dia ho hitanao ny vokatra azo avy aminy. Sanidon?
lay dentifrice tsy mitovy amin'ny hafa manadio sy manafody tsara ny nify ary manamanitra ny atovava mandritra ny tontolo andro. Dentifrice Sanident, blancheur et fraîcheur au quotidien. Distributeur Uditex. Mapetsaka isika malagasy mila mamokatra ainganazy tsara ny mpamokatra araka izany. Eo am'sehatra ny fambolena sy ny fiompiana dia lasa fitaovana tsy afa-misaraka amin'ny fambolena ny motoculteur. Miainga hatrany amin'ny fiasana ny tany zany hatrany amin'ny fanodinana ny vokatra. Faritra maromaro Madagasikara no efa mampiasa ny motoculteur Agriplus. Mafy sy mora kojakojaina izy reto. Motera diesel mitsitsy no mampandeha azy. Manomboka amin'ny 520 hatramin'ny 20 chevaux no anananay. Manana fitaovana maro ihany koa ny Agriplus afaka ampiarahana azy arakaraka ny asa izay atao. Meilleure qualité, mitondra vitamine C. Jumina, ni goûter naturel, c'est pirate, fa tegna réel. Parfait orange, fraise et coco, si parfait mari sa karazany. Jumina, avy roche, alle tegna toshe. Mina mety amina. Briquet nitro. Telo briquet nitro misy fato, nitro plus, nitro LED, tic tac. Nitro mora sy raitra. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy, tena mateza, voenja fiafy. Manitsy azy ndamosina ary manampy amin'ny fitsaboana azy. Fonina azy safidianana. Tsy tiany bibikely io tsy mandray lelana hafa. Azo andalorana, azo atao coussin ho ana-canapé, mety boena gilet de sauvetage. Ary mbola misy tapis masolotsia amin'ny loko isan-karazany, tsy mifidy toerana n'aiza n'aiza. Mahatapy soka, mora diovina sady tsy matahotra rano, nefa malefaka. Pegasus koa dia mbola manana canapé sady fandriana, ary isolant thermique. Le mampangatsiatsika ny atitrano amin'ny andro mafana sy miazona ny hafanana amin'ny andro mangatsiaka. Dia tongava ralina fa misy refo-zay tiany. T'es pas prêt? Avec First Prestige de Yas, profite d'une giga promo. T'as 400 SMS, 30 000 arrières d'appel, 10 minutes vers l'international. Et maintenant, 15 gigas de net. Oui, 15 gigas au lieu de 1 giga. Et c'est toujours à 30 000 arrières. Appelle vite le dièse 322 étoile 93 dièse ou va sur ta super app Yas et moi. C'est jusqu'au 31 août seulement. Yes. Anoizatsika ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity. Roa andro no nanatanterahana ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tanora izay nankalazana tany Matsiatra ambony. Manana didy amin'ny andraikitra iaro sy anony fanavaozana eto amin'ny firenena ireo tanora ireo, voana manisitry ny tanora sy ny fanatanjahantena nandritra ny fotoa amin'ny fankalazana. Aingorakotondrina, dao arahantsika ny Antsipriana. Tontolo samihafa hitahita iombonana io ny lohahevitra izay novoizana tamin'ity taom-pankalazana ity. 12 ny volana aogositra taona 2024 izay andro iraisam-pirenena ho an'ny tanora ankalazaina maneran-tany. Izay fianaran-tsoa no nisafidiana nanatanterahana izany noho izy maro tanora ihany koa. Tonga nanotrana ity etikety moa ireo manambonina mpanjakana maro isatsokazany ary isaka hita tao avokoa ireo solotenan'ny tanora isaky ny faritra. Tsy mipetraka ho fankalazana fotsiny ity andro ny faharoa amby folo ny volana aogositra ity fa andro manatantara ho an'ny tanora malagasy sy ho an'ny tanora manerana an'izao tontolo izao tompokilasy tompokovavy. Andro lehibe eo satria ny andro tahaka an'izao dia fanomezana sehatra lehibe ho an'ny tanora
mba hahafahatsika miteny ny ao anatiny fotsy miloka. Isika dia miaina isanandro ny olana misy amin'ity firenena zay misy atsika ty. Isika dia miaina ny trindry, miaina ny tsy fahafahana. Maneho hevitra tsy hijanona itsikera fotsiny isika tanora fa handroso ny sosokevitra zay any amintsika tsiray avy. Ny porofotsika zany tamin'ny fotoana nanatanterahana ny fikaonan-doham-pirenen'ny tanora zay ny faranatsika herinandro lasa izay. Dia be sy hetsika maro isan-karazany nataon'ny tanora moa no nanokafana ny hetsika izay nanentanana ny tanora aneo ny firaisan-kina atrandry. Ny fotoana tahaka an'izao kosa dia fotoana aintsika tanora ifanentanana. Isika dia tompony fanovana na ny auteur na acteur de changement. Dia mila manentana atsika ny tanora namana. Betsaka loatra ny olana amin'ny tsy fanananasa amin'ity Madagasikara ity. Betsaka loatra ny olana sedrain'ny tanora namatsika amanaliny, amanatapitrisany zay ho andamositsika ao ary amin'ny tontolo ambanivohitra ny ankamaroan'izy ireny. Betsaka ny tsy afaka misitraka fampianarana. Betsaka ny mbo tsy afaka misitraka fahasalamana araka ny tokony ho izy. Betsaka ny mbola tsy afaka manangana ny orinasany na dia navita ny fianarana tamin'ny sehatra maro samihafa ary izy. Ary betsaka lavitra ny tanora namana mbola tsy afaka manao hevitra. Raha tsy ivona dia ny taona 17 ifianaran-tsoa no nandray farany ity hetsika andro iraisam-pirenena ho an'ny tanora ity. Misy moa ireo trano eva izay nentina nanehon'ny tanora ny fahaiza-manaony. Andro voalohany ity andro anio ity fa ny fankalazana kosa dia mbola mitohy ho amin'ny rampitso alakamisy 30 ny volana aogositra izay anisany ampiavaka izany hetsika izany amin'ity indray mitoraka ity ny fisiany ilay hetsika Youth Corner. Reny mpianakaviany iray no nahavita namoniny zanany avokatra ny fifaneraserana tamina mpimasy iray atao amin'ny distrika ny Faratsio. Olona 3 hatreto no nahiditra ponja taorian'ny fanadiadiana lalina izay nataony ampitandro ny filaminana momba izay raharaha izay. Andoarantsika ny Antsipriany. Anisan'ny ireo tranga izay niseho tao amin'ny distrika ny Faratsio fatrovaky nakaratra ny tsy fahitana reny mpianakaviany iray sy ny zanany vao 2 volana monja nanomboka ny zoma faraky amin'ny 30 volana jolay 2024 lasa teo. Rehefa nanao fikarohana rehetra ireo fokon'olona tany toerana sy ny avy ao anivony mitandro filaminana dia tsy hita mihitsy izy mianak'ireo fa ny faharoa volana aogositra 2024 no potra tampoka ary hitan'ireo mpitandro filaminana sy ireo fokon'olona tao amin'ity fokotany ity. Rehefa nojerena ilay zazakely teny amin'ilay renim-pianakaviana dia efa notomandry ndroso tamin'ny fanadihadiana avy hatrany ny mpitandro filaminana ka fantatra sy voaporofo fa ilay renim-pianakaviana ihany no navita amon'ny zanany. Tao anatin'ny fanadihadiana ihany no nahafantarana fa isy fifandraisana sy fifampiresahana lalina tamina olona mpimasy iray tany toerana ireo mpianakaviana io ka teo ny nahatonga azy tonga tamin'ny famonoana ilay zanany. Raha ny fanazavana azo avy eo anivony polisy pirenena eto Vakinankaratra. Rehefa natao ny fanadihadiana dia nisy ny olona nahihina aloha fa rehefa tena no alalinina zany fanadihadiana izany dia voaporofo fa ny renin'ny zaza ihany no nahavanona ny famonoana ary tsy vitany hoe voaporofo fa nanaiky izany ihany koa ilay reniny fa izy no namono ny zaza. Rehefa nisy ny fifampiresahana sy fiaonana matetika ary serasera tamina olona atao hoe mpanao fomba fitaizana fanafody gasy na tsorona amin'ny fiteny havana hoe mpimasy sy ny piraitsokombakomba aminy. Ny zavatra fantatra moa zany dia misy ny fifandraisana lalina mihitsy eo amin'ilay renim mpianakaviana sy ilay olona zay atsona teny hoe mpimasy angamba mpanao fanafody gasy izay lazaina fa manampy azy mitsabo manampy amin'ny lafiny rehetra dia io no nahatonga ny ray ramatoa rehefa nisy io serasera io dia nitarika ny saina nitatra ny saina any amin'ny famonoana ny zaza. Nandritra ny fanadihadiana izay natao mpitandro filaminana ihany koa no nahafantarana fa nisy tsy fahatomombanana ny tongotra ilay zaza ka saika hitsabo an'io no antony nandehanan'ilay renim-pianakaviana tao amin'ilay mpimasy ary rehefa nitony fifandraisana lalina dia nisy faniriana ihany koa tao amin'ilay renim-pianakaviana ny ho tonga mpimasy ka izay no nahatonga azy ndroso tamin'ny famonoana ilay zaza. Manoloana ny tranga tahaka izao dia nanao fanentanana ho amin'ny vahoaka eto Vakinankaratra ny taleparitry ny filaminam-bahoaka mba ho tony ary tsy mainka hamoaka fekevitra fa amin'ny alàna fanadihadiana irery ihany no ahafantarana ny zava-misy marina tokoa. Rehefa nandeha zany serasera tamin'ny mpimasy zany dia nisy faniriana ihany koa tao amin'ny ramatoa ho tonga mpitsabo toy ilay mpimasy ka nisy zany ny fampianarana sy ny famindrana hery hono amin'ny alalan'ny fihetsika maro samihafa
dia izay no nahatonga n'ilay ramatoa ihany koa nydroso amin'ny famonona ilay zanany. Hitatsika zao fa misy zavatra tsy ampoizitsika mitranga rehefa tena alalinina ny fanadiadiana, ko aokotsika tsy ho maika ho taitaitra, tsy ho maika amoaka fehi-kevitra rehefa misy ny fandikan-dalàna na ny zava-doza mitranga toy izao, fa misy mpanao fanadiadiana zay efa matianina amin'izany ahita ny zavatra tena marina ao ambadika, fa matetika mifono zavatra tsy takatry ny saitsika eo no eo reny fandikan-dalàna na atao amin'ny teny vahiny hoe acte criminel zay misy ireny. Araka izany dia efa natolotra amin'ny fampanoavana ary nahiditra ponja avy hatrany ilay renim-pianakaviana sy ilay mpimasy, ary nisy olona hafa ihany koa ny ray tsikombakomba tamin'ity tranga izay niseho tao amin'ny distrikany Faratsio vatovaky nakaratra ity. Ao anatin'izay tranga mpiaramonina izay hatrany zazalahy kely iray antsoina hoe Rufin, araka marika ny fatotra teo amin'ny tongony no hita fatotra ao anaty harona plastika tetsy Andotam-penaka, manamorona ny fefoloan'ny kopy io atoandro io. Olona sendra nahita io harona ny fatotra io no niantso ireo polisy misahana ny fifamoivoizana tetsy amin'ny Maki Andotam-penaka nijeriny tao anatin'ilay harona plastika. Tsy nisy nahatsikaritra ireo olona nanasa lamba teny an-toerana ary samy milaza fa tsy nisy nahita izay olona nametraka io harona misy io zaza io. Efa eo am-pelatana mpitandro ny filaminana nanao ny fanadiadiana amin'izao fotoana izao ity raharaha ity. Fanohizantsika ny fampalalam-baovao, isan'ny miatrika fanilikiliana sy fanesoan'ireo mpianatra manoratra sy mampiasa ny tanany ankavia any amin'ireo sekoly sasany. Misy ireo terena mpiasa ny tanany hankavanana amin'ny fanoratana ary ao ireo mihevitra izany ho toy ny Kilema ihany koa. Voajanahary makavia ary efa tamin'ny taona 1970 tany no nisy ny andro maneran-tany natokana ho azy ireo. Ontso fifaliana no mitaritra ny Antsiprian zay. Diso ny filazana fa fahasembanana ny fampiasana ny tanana ankavia araka ny fiheverany maro azy. Efa trany amboaka ny ankavia. Mbola misy ireo mpianatra misedra olana any am-pianarana noho izy ireo manoratra ankavia. Mbola misy aza ny ankizy avia terena ampiasa ny tanana havanana amin'ny fanoratana sy rehefa misakafo. Iara ny fanilikiliana ny sasany noho ny fiheverana fa kilema ny ankavia. Manatompo kokoa ny olona avia amin'ny resaka famoronana na kreativite hoy ny psikologa. Dia ho an'ny olona izay lazaintsika hoe gaucher na gauchère izay mampiasa tanana avia dia ny azy ny atoto havanana no miasa kokoa. Ao anatin'ny atoto havanana nefa misy ny resaka kreativite, famoronana, misy ny resaka imagination izay anisan'ny raisitsika hoe endrikana intelligence kokoa. Dia ho an'ny olona mampiasa tanana havanana indray resaka somary logika, matematika kokoa no ao. Raha ohatra zany hoe misy olona mampiasa tanana visy havanana eo ka raha saina resaka hoe mamorona ilay zavatra atao dia manatombo kokoa ny olona mampiasa tanana vy. Dia amin'izay lafiny izay zany izy marina ilay hoe somary intelligent kokoa zareo ankavia noho ny zareo ankavanana. Nanomboka ny taona 1970 ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny olona ankavia. Raha ny antontanisa sa nivoaka farany, manodidina ny 15 isanjato ny mponina eto an-tany ankavia avokoa. Ankoatra ny famoronana, manana imagination ihany koa ny olona ankavia. Tsy midika akory izany fa latsa-danja ireo mampiasa ny tanana ankavanana. Samy manana ny fomba fiasan'ny sainy sy ny toe-batany ny tsirairay, hoy hatrany ny psikologa. Vaovao ny fahasalamana misedra olana ny fitsaboana nify eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Tsy ampy ny isan'ny mpitsabo nify sy atovava raha nambarany filohan'ny olo-lavitra. Anatanteraka Kongresy Nasionaly Morondava ny 7-21 Aogositra ho avy izao. Ny avy eo anivony izay olo-lavitra izay hanamafisana ny traikefa sy ny fahaiza-manaon'ireo mpisehatra ary hitadiavana vahaolana amin'ireo olana sedrainy ity sehatra iray ity. Isan'ny tanjona ao anatin'izay ny hanavaozana sy hanarenana ny fitsaboana nify eto an-toerana ho an'ny fahasalaman'ny nify sy ny atovava tsara ho an'ny rehetra. Andoarantsika izay fanampanazavana. Ny fenitra omen'ny OMS dia hoe dentista ray ho ana marary rayal. Eto Madagasikara mbola dentista ray ho ana marary 4,4 alina. Un dentiste pour 10 000 zany norme omen'ny OMS. Neto zany mbola un dentiste pour 24 000.
zany mbola tsy ampy be dia be ary zay no mahatonga an'le tsy fanarahan-dalàna maro samihafa ny olana anankiray ihany koa dia ny fahalafosan'ny fitaovana sy ny kojakoja hoentina mitsabo ny nify sy ny ativava somary lafilafo zany satria afarana avokoa izy ireny ary zay no mahatonga an'le fiaraha-miasa amin'ireo fournisseur reo satria mila jerevana zany zay mba hanomezana fahafapo ny mpiarabelona mba tsy dia isy elanelany be zany raha zavatra mitovy ny tarify ny zavatra atao any an-dafy any dia ny ety zany mbola manana tombony satria latsaka be zany ny vidiny raha hoe anao couronne ny zircone zao raha any an-dafy any mety mandeha 1000 euros aty nefa mety vita ny 1 million d'ariary. Ny trangana aitrano androany tao amin'ny Fokotany tsy menatry 1 Est ao amin'ny commune Ambonivohitra Toliara isana nantosarotra tamin'ny famonjena sy ny famononany afo ny fahateren'ny lalana manelanelany trano na ny toerana izay nahatonga ny fahasarotana ho an'ny mpamonjy vona Bonhomme Élisée Toliara. Raha tanteraka ary tsy nisy azo noraisina ny entana sy ny fanaka rehetra tao anatin'ity tokantrano no misy efitra telo ity ato amin'ny Fokontany tsy menatsy 1 Est na iry vaika ny afo no amafin'ny rivotra ka tsy afananao afa-tsy namonjy ireo zanany ny fianakaviana. Raha nisy telo zany zahay telo mianaka mandeha tao dia efitra raiky amin'izay zany tonga dia mitsombovoky tsy hainay tany niavia afo dia nitaitra amin'izay raha nangalaka anakore dia ty raiky nitavela za famonta ty mangalaky ty raiky tsy hainay ty nifotora afo ka mba mangaka lazay fanampia fa tsy tena tsisy raha azo rambesy tsy okikenare tena tsy nisy raha rambesy zany ty aminay na raiky natampafitseviky zaho tambazary any dia gaga amizay aho mare telefony fa maitsa aminay atoa or rivotra mare biby zahay tsa tsisy rano fasika avao namonoanay raha toa nefa rivotra mare biby zao izy aparaty fiananay atoa tsisy raha rambesy zahay atoa le tena poty tanteraky fa isaoranay Janahary lahy sy nisy ajano accident zahay no voataty vakanay aby kana fanananay manontolo na trano ipetsaranay fanatohatoriana an'izao le tsisy nan'izao nahandry lanokohany may hatsa mijala an-trano tena fa tsy hay tena taminay fa niara-ny farimbona tamin'ny famononany afo ny fokon'olona sy ireo namonjy voina na izany azy no ny amafin'ny rivotra dia nahazo vanina ny afo ho an'ireo mpamonjy voina anisan'ny nanano sarotra ny famonjena ny toerana ihany koa ny fahateren'ny lalana sy ny tsy fanarana ireo fepetra amin'ny fananganana manda amoron-dalana hoy ny avy eo anivony fiadidian'ny tanàna. Tokony ho amleran'ny fahatongavan'ny pompier nefa kosa iarahantsika mahita teo ilay olana sedray ny mpamonjy voina eto tafitanànan'ny Toliara tsy inona zany fa vokatsy ny fahateren'ny lalana atya anaty tanà zahay avy eo amin'ny fiadidianan'ny commune urbaine Toliara dia mitondra hafatsy avao ary tsy vozako hoe mba aoka ho hajaitsika ireny alignement any anaty tanà reny satria hita ary tsapa mihatery ny lalana anaty tanàna ka manano sarotra ho an'ny mpamonjy voina ny manatanteraka ny asany amin'izay resaka tsy fanarahan-dalàna ataotsika atoy anaty tanà toy zay. Miantso ny fitondram-panjakana sy ireo tompon'andraikitra ireto fianakaviana ny aramboina ireto mba hanampy sy anoana azy ireo amin'ny fiatrena izao voina lehibe mahazo azy ireo izao. Tonga tao anatin'ny fotoana famizarana ireo vaovao nisongadina atao amin'ny page Facebook ny vaovao Kolo TV tamin'ity androany ity indray isika. Vonina ny sary mikasika an'izay tsy maninona zany fa efa ao anatin'ny pejy ny mahakasika an'ireo vaovao samihafa misongadina atao amin'izay pejy izay ho an'ireo izay manaraka ny pejy Facebook ny vaovao Kolo TV fa eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena mbola mitony fipoahany volkano entina ny Italia izay nanomboka ny 9 Aogositra lasa teo miteraka fikorontanana amin'ny fifamoivoizana nabakabaka ny antoeran'izany no lavenina betsaka navokany voaterina ampiatoana ny sidina rehetra miainga sy miantsona eo amin'ny seranam-piaramanidiny Catane Fontana Rossa ny seranam-piaramanidiny izay voalaza fa hikatona hatramin'ny faha-raika hatramin'ny zoma 14 Aogositra rapitro zany hatrany izay izy fiantraikany amin'ny fivezivezeny ireo mpandeha indrindra amin'izao vanim-potoana fialan-tsasatra mahabetsaka ny mpizahan-tany izao. Dia izay ihany koa no entina manakatondray ny fampahalalam-baovao amin'ny ality ankasitrahany ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany veloma tompoko.
salama tompoko tonga soe tamin'ny Pegasus e zay a dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy tena mateza voanja fiafy za présenté ny vava manomboka amin'ny 5 hatramin'ny 20 no anananay manana fitaovana maro ihany koa ny Agri Plus afaka ampiarahana azy arakaraka ny asa izay atao karazany telo briquet nitro misy vato nitro plus nitro led tic tac nitro mora sy raitra Jumina, Tiago, Jumina, Orange, Fraise et Coco, Sim Parfum, Marisa Caraza, Jumina, Mina Metamna. nanolotra ho anao teo ny vaovao Avec Yassi, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.